Faly miarabantsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama fa antegna akory lahaly akory ge akory li akory koa akory rehy ragnitsy akory izy io raha ny zavatra hozaraintsika androany moa dia ny mahakasiky ny lalam-pirenena indray no boasoboasony fakafakahanantsika no zaraintsika eto ary hitantsika fa ratsy lavaka fotaka manerana nosy ny lalana amin'izao fotoana izao tsy ho tenenitsika tsony manko zany riritra zany fa eto misy ohatra azo tsapahitanana izay lalana mampitohy ny Antananarivo Diego RN6 ary ihany koa RN1 bis izay mampitohy ny Maintorano Tsiromandidy ao anatin'ity video ity hitantsika rehefa avy eo mampalahelo ny zava-misy eto amin'ny tany sy firenentsika satria na ny commune ifandray amin'ny commune na district ifandray amin'ny district na faritra ifandray amin'ny faritra dia lavitra ny lalana dia eo ihany koa nataontsika hoe akaiky aza ny toerana 50 km na 60 km alaina 6 heures de temps 8 heures de temps misy aza ny ray andro anao matorina dia jour ohatran'izany roa andro ka mampalahelo zany rehetra zany amin'izao fotoana izao 2024 ty mbola misy lalana ratsy tany mena fotaka lavaka ohatran'izany eto amin'ny tany sy firenentsika tsy ho tenenitsika tsony na RN13 na RN7 na RN2 RN40 RN32 RN rehetrarehetra manerana nosy lalam-pirenena mijaly ny vahoaka fa indrindrindra ny mpamily koa mila jerena akaiky re tompoko lahy sy tompoko vavy fa indrindrindrindra nareo mpitondra fanjakana amin'ity lalana manerana nosy ity lasa ny mahamaiky ny fitondram-pandrakana manko amin'izao fotoana izao ny hilingilinga amin'ity teleferiky ity na dia vola avy aminareo fitondra fanjakana ty na vola avy any amin'ny ataontsika hoe mpamatsy vola zany mba jereo reny lahara-pahamehana raha ny vita daholo manko ny lalana tany lalana fotaka manerana nosy tsy ohatran'izao ny Madagasikara lasa miseho ivelantsika Antananarivo handeha ataontsika hoe misy teleferiky ina moa zany rehetrarehetra zany nefa amin'ny district amin'ny commune amin'ny faritra rehetrarehetra any mbola ataontsika hoe ratsy ny lalana fotaka tenenitsika teo zay ary izay vao natao hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso solution numéro 3 mampalahelo satria na ny zareo ny fidy ny filompirenena andrajoelina solution numéro 3 ty dia hitantsika hitapoka anatin'ny video ty zao ny lalana misy eto amin'ny tany sy firenentsika aiza ho aiza moa nareo mpitondra fanjakana manaraka efa ny asany ataon'ireo TGV sy ireo député na ben'ny tanàna ireto manaraka efa izay teneny filompirenena zareo izay mpanorona ity antoko TGV ity koa izay no zava-misy ahoana moa ny réactionnareo ponina ao Antananarivo fa indrindrindra ihany koa ny ponina côtier ao Antananarivo ataontsika hoe miadana fa milingilingy tsika mandeha ambony mandeha amin'ny teleferiky fa rehefa mivoaka ianao mivoaka Antananarivo lalana ratsy mahamenatra ve zany faritra lalana ratsy fotaka lavaka dia amin'ny kapitaly io aza kapitaly io misy teleferiky ambany feno fako koa zay mila mampisaintsaina atsika rehetrarehetra aza dia manaraka efa amin'izao fotoana izao tsy tokony hanompo olona atsika aza manomponompo olona tompoko lahy sy tompoko vavy fa jereo ny réalité ny fiarahamonina malagasy raha atsika miray hina amin'ny zavatra marina lasa mandroso ihany Madagasikara mijoro fa tsy baikon'olona na oentin'olona misangana fa indrindrindrindra ianareo hajaina nareo solombavam-bahoaka hajaina nareo ben'ny tanàna mba mahirahata amin'izay ny saintsika rehetrarehetra jereo ny laha côtier amin'ny sisiny any fa mijaly ny tany fotaka mena tany mena ratsy ny lalavadavaka dia io ve mbola hanompo na ataontsika hoe hideradera hanompo olo ohatran'izao foana koa izay no zava-misy marina amin'ny faritra any toujours ataontsika hoe taraika resaka fampandrosoana ka izay mila mijorotsika na ny tapitanàna ny reny vohim-paritany aza ratsy ny lalana koa izay mahasahy mijoro fa tsy lasa fisehosehony ivelany ihany no ianatsika eto amin'ny tany sy firenentsika zao efa 2024 ilaozan'ny toetrandro ny firenena kafa efa anatin'ny fampandrosoana nasa milingilinga amin'ny fampandrosoana nefa ambany aty fako sy lalana ratsy koa izay no ela tompoko lahy sy tompoko vavy azadino an-tsany miabone ny chaîne YouTube-tsika ny fizarana eto dia fitiavan-tanindrazana sanatsiny vava tsy hoe fanaratsiana olona be fahatany fa mahatsoa hahasoa antsika ary fizarana izay mba hahatonga saina rehetrarehetra koa izay no ela makasitraka makatelina tompoko vavy azadino an-trano miabone ny chaîne YouTube-tsika izay misaotra
Tuska! Tuska! Boleh buka, cosa, balla. Guarda che non lo tiro. Hai? Sono atrás. Sono aso. Kau nang angkat ngabur nang ngala. Ida bi camion. Turngeng balamatan kasi bola tu belah. Pero kasok nila na roon.
मागं मागं ते पार त्याची गेला नेला आले बा